no fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry malay misaraka groupe ho anareo zao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe kaiky vavy nosoratany Salohim-boly Latiny novelomin'ny Sylvia Santatra Saloy Tovo Gaël Veroanitra ary Mahenina nandray fiosonana totosa Tovo Andriambololona studio ny prod kaiky vavy. Allô, bonjour neny. Vao tonga mihitsy za io zao ka. Iye. Ay, ok are. Vao sady mbola mba mandamina kely koa za io ka. Ok are. Ty indray aloha zany Lara Erika no manorina fiainana vaovao Ohatry ny afinaritra izy ty Malakilaky daholo eo. Tsy mila ankizy midorororo mihitsy Tena mandreraka na mihitsy koa ty madamo bakolo ty ka. Kisito mbelo loatra ninona. Zany za koa mpianatra vaovao dia mbola tsy haiko loatra ny amin'izay fa eny masitsika ihany aloha zao fijeriko azy zao Away, Priska akiny anarako faly mafantatra kia ny anary indra. Marina raha tsy mahasositra ery. Fa efa ho avy eo zay ilay coach atsika vaovao. Ay misy an'izany. Ie, iny ary izy nendry. Izy kosa aloha tsy ratsy. Sao artisiby ty dia mieritreritra ny azo an'io eo. Ary toa avy dia niala teto akaiky Priska tapotapoka teo. Faly miaraba antsika rehetra Monsieur Erika no anarako ary coach ny vaovaon'ny mpianatra lehilahy. Nanahoana kiny tany ampianarana tany? Azo lazaina aloha hoe nafinaritra sady vao andro voalohany dia efa nikotrana sahady izay. Traisy, ao amin'ilay itiavandry azy mihitsy zaniko. Tena mba tiako kosa aloha kiry mirana ny manao baskety Rindra, andraso kia. Ay ve Ndry tato arinako tato bonjour aky. Bonjour Ndry. Sady aza mandeha mafy be tsony moa fa efa tafiditra ny vavahady ane tsika Ny nany aky tsy tiako mihitsy le tara dia avy eo aty amiko daholo masony ankizy Tsy maninona izany akia. Mba manao fiditra ny vedety koa Ary aiza nareo no mipetraka? Mbola lavidavitra an'ity fianarantsika ity kia. Mbola ho amin'ny dada sy neny. Dada sy neninay kia efa maty Heritaona eo izay lozam-pifamoivoizana nazo azy ireo. Azafady aky Rindra. Fa hita Ndry, ny anahy koa neky efa maty papa sy maman Zany veky. Ny nandray zareo mivolon'olona fa nisy nanafika izay tamin'izay dia za rery sisa tavela sady za rery ihany koa no zanaka zareo dia mipetratra ery kely amin'izao. Ndry ary mitovitovy sika zaniko fa za indray miara mipetraka amin'ny zokinay.
miraha vavy mantsy izay no zanaky dada sy neny. Manao ahoana reo rovavy? Manao ahoana? Tsisy ny antso an'rija mihitsy ane teo e, sady tsisy idiran'ny lehilahy mihitsy ne ety e. Mba niarabanareo fotsiny ny kiny nataoko teo fa ndry koa zany dia masika. Ary ndana amin'izay mandeha tanoka. Sao ianao ry monsieur Erika dia iseho milay eo a. Tsy izay bandy kely tsisy dikany ohatrana eo akory dia hanindrindry anahy. Fa tsy azoko mihitsy madame Bakoly a. Inona zany ny tena tianao tenenina e? Efa mazava ny hafatra e. Sady fantatro fa ny anadaladala-mpianatra fotsiny ny tena tianao atao ato. Tsy manana eritreritra an'izany kosa ary madame Bakoly a. Sady ny mpianatra lehilahy koa neny raisiko fa tsy ny vehivavy akory e. Zay fotsiny ny ahy e. Tsy havita vitako ianao. Inona zany no mba tian'le madame Bakoly ty atao e? Tsy ny Erika malalako mihitsy ny kidiky ty ana fa dia ataoko a. Mbola ho ataoko amin'ny fanaovana azy ty fa andraso aloha. Sao dia mba hijery match anay any am-pianarana kindry amin'ny sabotsy maraina? Ento koa aky. Sady mba miala voly kely fa leo be an'ilay miasa mihitsy a. Nandritra izay 2 volana nahatongavantsika taty izay mantsy a, dia tsy nitsahatra ny asa mihitsy fa dia miasa foana. Ka izay indrindra mantsy. Sady misy mahaliana be any am-pianarana ihany. Mahaliana amin'ny lafininina aloha izany e. Tongava fotsiny fandry mahita azy. Alefa kirindra! Wee! Sura mihitsy kira zandra! Riraka marina. Ahoana ny fahitandriana teo? Tena nilay be mihitsy ka. Raha tsisy andrisy ilay vehivavy iray lava volo be iny kosa aloha tena resinareo. Fa enjana koa aloha ireny ady vahantsika ireny ry kala. Kitako, niady be kosa aloha ilay baolina e. Fa resitsika ihany izy ny farany. Le 3 points de andriny aloha tena nanavitra be. Izy akiny mirana zoko koa. Dia izy ry mirana no Priska namako. Faly mahafantatra. Faly mahafantatra. Ie dia félicitations ry rovavy fa tena nafinaritra be ireny filalaonareo teo ireny a. Sotra ramosea. Ie. Mba mahafatifaty kosa aloha izany ramose izany ka. Tena avy dia nitobotoboka be ny foko vao nahita azy. Fa mba iza koa ary ty vehivavy tsara tarehy ty e. Tena kanto zany raha vehivavy a. Fa iza ty namanareo tiry zareo ha? Way azafady koa. Zoko io ramosea. Mirana no anarany. Ay, faly mahafantatra madama sa mademoiselle Mirana. Mety daholo ka. Ay, Erika no anarako aloha e. Faly mahafantatra anao. Tena tsy vanina no felapelahako ny tema iny ty kalamirany ty. Vehivavy tsy mahay miaina mihitsy. Aleo aloha hitady fikana korontanako an'ireto fa tena tsy zakako tsony izao ka. Ay, maty a. Fananinana kindry? Fananinana tokoa ianao ry Priska ha? Tsy haiko fa tonga dia nisy nanindrona be teto amin'ny tongotry teto. Ay, ahoe jereko zany. Io, tsy maninona veky? Avy aloha fa efa eo ramose fa afaka mandeha mody akinareo sao dia taraiky aty a. Tena tsy maninona? Ento koa aky. Tsy maninona ho afa aza mananareo. Efa tsy dia maninona tsony ramose a. Zany ary sao dia tokony mba handeha hody amin'izay ary fa ohatrany efa tsy misy olona tsony anie any an-tokotany an'izany e. Ie, tena marina izany. Fa sao dia mba afaka alainao vetivety aloha ny kitapoko ramose fa mbola adigniko eo akaiky ny terrain eo. Ay, andraso alaiko ary fa tsy lavitra io e. Ie. Ary aleo tonga dia soriko daholo reto akanjoko reto fa
aiza ny sotareko eo iny mahita an'izao bikako tsara tefy izao e. Zay efa iny ny indrisy priska fa ataovy betsaka fotsiny charme. Ty ilay izy oay fa iny ty ataonao ry priska Ka elany e sisa no andrasako e. fa adala ve ianao e anaovy reny akanjonao reny angana Fa iza nefa natahoranao e. Tsy misy afa-tsika rirany e sisa no ato e. Sady elany e fantatry fa tsy mbola manambahady e. ry priska mpanabengy e za e sady efa mana tompoko ny foko rangah aleo andeha fa avelako eo ianao fa tsy vehivavy tsy Ramse Ramse tena miala tsiny Ramse fa tsy haiko koa izay nahazo anatampoka teo a. Tena mifona Ramse a. Misy zavatra mampiasa mafy ny lohako dia lasa manaonao foana. Ka na dehibe ohatrin'inona aza ve ny problème ry priska dia aleo mandinika tsara rehefa anao zavatra fa tsy mety izany. Avela ho any izany fa amin'ny sisa aza atao tsony. Eny Ramse. Dia inona izao ilay mba nitenenindry hoe surprise tamin'ilay match anareo teo? Mody fanina indray a. Ko raha tsy hitako ireny fihetsika ireo sy monsieur Erika samy taraiky be ilay teo reniko. Ndry tika dia mahita taoka. Izy kosa aloha gosy e. Ka ahoana? Mety amindriny? Mety ve moa tsy eto fa amin'ny fomba ahoana koa e. Raha mazoto maka sy manatra ana any am-pianarana indray dia mahita azy matetika ka inona indray e. Vao hoti ny henako iny amin'izany a. Alatsinainy indray ity ny andro fa tapitra ny fakanaina tamin'iny weekend iny. Efa reto daholo ka ny taratasy ataoko soniko. Aleo aloha anao Facebook kely fa avy eo mieritreritra an'ireo e. Otry, fa tsy tia mandefa teo mondy amin'aty ve ilay monsieur Erika Ndry rindriny? Metsika ndrirmirana fa aiza indray no ahita. Aleo aloha hoe jerena tsara mombamomba azy. Tena mbola tsy manambady kosa. Ary aleo aloha acceptena avy hatrany ny demandeny. Zay. Way. Tô tonga dia nandefa message. Bonjour Rindra. Bonjour ela. Nafinaritra kosa aloha iny baolina nareo tamin'ny sabotsy iny e. Nafinaritra aloha e. Mbola mila ezaka tsaratsara kokoa indray amin'ny manaraka. Izany mihitsy. Fa Rindra, Ahoana lesy? mitandrema ihany akindry amin'ny priska iny fa somary hafahafa ihany anie izy iny e. Fa maninona koa izao izy? Izy aza ny mahafinaritra ery. Fa angamba mbola tsy nitantarany tamindry hoe maty nisy namoana ankeny ray aman-dreniny e. Efa nitantarainy tsara mihitsy fa maninona nefa e? Hitandry hatramin'izay izy dia lasa ohatra ny hafahafa izany. Ka za koa ne zany hafahafa fa efa maty koa ray aman-dreniko e. Tena azafady akia. Te-hampandray-andrimy aloha fotsiny any tena marina. Fa izany aloha eo ihany fa misy zavatra tiako lazaina andrizy izay kia sady tena efa ela be mihitsy. Tsy izay tianao lazaina moa lazaina fa io no manitadresaka eo. Ahoana reny ilazako azy amindry e. Hitako eto avy hatrany fa manam-pitiavana aty. Izy kosa aloha bokosy kely e. Rindra. Ahoana re e. Tena tsy hitako ity izay fomba amborahako ny fitiavako amin'ny Rindra. Nefa efa tena mijaly mihitsy aho mieritreritra isan'andro. Sady tsy ahitako toroisan-karina mihitsy. Miaino alany za fa tolozany lahy mianana fotsiny e. Saleo aloha manaraka ndraiky hiteneniko e. Anday fanao fotoana fotsiny tsika ohatra. Zay ve mety amin'ny lahy? Tena menatra indrindra zaho marina mafy. Boraka avy ty aminy dia tena tsy vitako.
dia roviana ro fotoana ifanomezantsika fa toloza lahy mandinika na fotsiny eo moko. aleo araiky amin'ny sabotsy ariva raha mety amindria sady mba tsy miana antsika amin'io dia malalaka tsara amin'ny fotoana sa hoana. Ok ary aleo dia efa amin'izay ary sabotsy ariva dia alaivany an-tranonay za fa alefako FB ny adresinay. Efa masakio ki sakafo andao amin'izay inana mirana andriana e zany resahako izany e. ahoana ozy izy ndry ary tsy ao mihitsy anera zoko izany e. Efa hoe ndao amin'izay sakafo ay ve afy dia mihinana kindry fa rehefa eo za mihinana. ary inona nefa mahavariana andrio amin'io telefona io e. Tsy mitsahatra mipopoka mihitsy le messenger marina. ishe mba miresaka amin'olona ki za ohatra ndry mba miresaka amin'ny namandrio e. Tsy mazavazava mihitsy zao ndara amin'izay aloha ndry mandeha niendray azako. io fa tratrako rera ato amin'ny braony amin'izay ty madamo bakolo ty. Sady ndeha hisakafo mihitsy izy izany aleo aloha atosiko ty sezaray ty enjera dia amin'izay io mitsangana mijery aty. fa izy zao e kay ty sezy ty ny enjera ary aleo aloha renina dia ndeha sakafo amin'izay fa tena nono izany. ary aleo asiako kely amin'ity fanafody ty jus ankala ratsy io dia ho hitany eo amin'izay za mahatsisy ilavana anazy izany. Zay Priska madamo bakoly fa inona nataonao ato amin'ny braokoto? ka ianao mihitsy ny eny tedaviko dia hitako ny sokatra amin'ny brao anao dia tonga dia niditra. Ka inona ary izany nitetavanao ahy e malakilaky ianao fa maika be isakafo koa za io ka. Misy entraînement ve tsika amin'ny zoma. Misy foana ny entraînement ka efa fantatrao ane izany e. Tsy izany mantsy fa mety tsy ho afaka fa mbola misy devoir par groupe izay ataonay dia zoma hariva amin'ny fotoananay dia mifanindry amin'ilay entraînement antsika mihitsy dia izay nanontaniako anao. Ay ve tsy maninona izany fa ezaho tratrarina ihany ohatra tratranao e. Misaotra madamo bakoly Fa zay fa maimaika andeha sakafo ahy e. mazoto homana ary ianao fa lasa kely misaotra e. mazoto homana farany koa ianao ry bakoly fa io sakafo farany azonao hohanina. Tena loana mafy mihitsy azanga ary aleo aloha arahana ty jus kely ty fa tena ohatra mampihiga be izy izany. Zay ohatra mafisatra be ny izany lohako izany tena malemy daholo vatako manontolo. Izany ny aina ka te-hanao be mokondoha ry kala bakoly fa Priska endry ty tsy mila kotra tsy mahay miaina ohatranao zao ara matoa ty ny malalako ny anaranao ambaniana kely tena tsy azoko ny zavatra lasainao izany fa malalanao izany Priska. fa erika fa iza indray e sao dia verinao fa tsy hitako ary ny nandrahondrahonanao anazy iny. Ay ny rano izany ianao tsisy idiranao izany fa ataovy mivavaka farany fefa kely tsy dia andao an'izao tany izao ny ianao e. Dray rery Priska dia sahanao ve Priska izany miaina ka tianao be fiavy eo malemy vonjeo akia zay koa ny amin'ity ary aleo aloha ariky ty ambina jus ity sao dia isy ahafantatra eo fa hoe voapozina ny nafaty an'io zay ary lasa amin'izay ndry ry Priska fa sao dia isy ahatratra eto
Mba mangataka fanginana kely azafady e. Azafady. Misaotra. Araka iny vaovao ratsy mahakasika ny madame Bakoly iny moa dia za zany tsy maintsy coach anareo vehivavy koa manomboka androany mandra-pahatonga an'izay hosolony eo zany. Inona mampingonongonona anareo e? Mba enjana koa kinona azo madame Bakoly iny ka dia tena maty rery tao amin'ny birao tao izy. Tena mampalahelo mihitsy akiko. Nefa mba nafinaritra ihany na ampianarina na dia nasitsika azy izy. Hita akiko. Atao ahoana fa vita aloha izay ny fiazakazahany teto tany fa tsika rehetra aza mbola andalo amin'izany daholo. Tsy androany mondry ilay hoe misy akeo. Ie, fa ahoana ki? Mba manontany fotsiny a. Dia amin'ny firy ny verina mody? Fa ahoana e? Izay ho dioko eo amin'ny 10 alina aza fa ataondry inona zany? Efa hoe mba manontanyko. Ahitako hoe hizana sakafo hariva ve sa ahoana? Ay ve. Zay isany eo za fa mety avy misakafo mihitsy vao tafody eo ka. Zay ary ny andriva misy mampaneny sonnerie e. Tena efa riza angamba izay. Aleo aloha sorona amin'izay ranomanitra fa izay sisa ny tsy ampy. Manao ranomanitra tsaratsara mihitsy madama kely. Ohatra andry mandeha miasa isan'andro ihany ioko. Bonjour Rita. Bonjour Ndry. Ary tena manento eteriany izany fofon-dranomanitra any amin'ndry izany e. Sady tena tiako be mihitsy. Aiza koa e. Tena marina e. Ka efa vonona zany Ndry sa mbola hipango volo? Fa mbola tsy vonona angamba fa hitalana azy ao ka. Hay, mba manany aina kiza. Raha jerena aloha ny atrina tapon-doha ka atrina paladia dia tena tsy hitako intsony izay hokanina fa tena hoe kanto e. Ohatsy izy ny voloantsika izay hoe manara-penitra e. Aza manao izay mahamenatra mora izy fa hijanona eo indray anie za e. Ndao moa mekarata amin'ny fiara fa aza mora tezitra eo e. Aikala rindry ity dia efa manao fotoana tsokosoko amin'ilay rijandray a. An'izao ireo dia hiaraka any dia teniteny foana mombana any ilay tsy vaniny iny. Miomana fa ho avy koa ny anjaranareo e. Allô? Bonjour Ndry. Bonjour. Efa hiala ty an-trano za zao a. Eny ary. Ok, rehefa eo ary. Ok. Bisous. Aleo aloha alamina tsara ny trano fa handray vahiny riry mirana. Dia mila manao metimety koa e. Mahafinaritra kosa izany toerana nitondralana zany a. Ka tiandry ary ve? Ka nisafidiako manokana mihitsy izao fa fantatra hoe tena tiandry mihitsy. Zany a. Ieno a. Fa rindra. Ahoana lesy? Tena amboraka amin'ny fitiavany anahy amin'izay ity ngamba. Ahoana reny fomba ilazako fa tiako izy e. Aleo rangaha avy tonga dia tsorona any. Rindra. Tena efa hatramin'ny fotoana voalohany nahitako andriky dia tena tsy mitsahatra amin'ny samboaravoara ny fidoboky ny foko. Izay ary. Tena marina tena tiako akindry. Ny azahako nafenina ihany zany fa tena tsy vitako intsony hoe hikopona an'izany rery ato anatiko. Fa na amin'ny alina aza dia mila tsy ho azo toro mihitsy fa mieritreritra andry foana. Sady tena mbola tsy nenan'izao mihitsy aky ihany tena marina. Eny fa na dia efa nisy an'ireo vehivavy niaraka tamiko aza tany aloha tany. Dia tena tera-tsemboka mihitsy rety izy marina laza an'izany. Sa tsy efa zany koa ve moa nandrasako hatr'izay e. Ny foko aza zany tena tsy mitsahatra midobodoboka fa tsy avy dia anaika aloha za fa aleo ataoko hoe mbola hieritreritra. Dia ahoana ny hevitrindray amin'izany? Toa tsy miteny mihitsy fa mibora mena be fotsiny. Aza manao izay mahamenatra moa iza ka. Aleo aloha ny kely fa tena tapoka loatra ilay fangatahany lahy. Aiza kosa e. Na dia ireny fihetsiko tamindry ireny aza ve dia
tsy afantarandrean'izany fa za moto faniny eo moa e. Tena aloha andinika kely za fa izy mahalala na ataonao deuxième bureau za na tsy haiko na efa cinquième bureau mihitsy azako. Aiza kosa moa e, tsy mba sazao mihitsy aky ny anana toetra andeha ampijaly vehivavy a. Eny e, tsoroko aloha fa taloha ela be tany ngano nisy an'izany hoe fampirafesana izany fa tsampako izao hoe tsy mety ilay izy dia ndraisiko anatra. Zany aza moko aiza no alalako na vao miaraka kely sika dia iny fa nisy vehivavy ray indray na taratara landray dia efa roboka indray ela. Matokisaka fa tsy hanao an'izany mihitsy a. Eny e, ny asa vita ny fampitsarana fa tena samy aniny amindry za fa tena mbola tsy nisy vehivavy nalatsa-pitiavana na ohatran'izao raha tsy ndry. Nisy ihany ny olona nitiavako saingy tsy nety moa ny anay dia naleko nijanona ho toka-tena tao aorian'ny fiarahanay. Fa tsy tômôbilina ny erika ve ty tonga eto amin'ny rikala rindry ty e? Ie, tena izy mihitsy no mivoaka iny sady mampaniny sonnerie. Dia ho sanatria koa ve? Tena kalamirana mihitsy no mivoaka mitsikitsiky iny. Monsieur Eric. Mademoiselle Mirana. Bonjour ndry. Sady tao mifanoroka. Nga kosa mifanarahana izao manao bisou izao e. Ka avereno ary zany ny bizoaka rehefa tsy tiandry zanyko. Iny ary e. Ka mandrosoatra ary fa tolozantsika nanita dresaka eto ambavady fotsiny tiako. Zany tokoa. Mandainga be kay izany la fa efa nisy olona izany ty latalohako. Ka tsy tsiniko kosa neky izany e. Fa izany olona izany aza ny tena fantatry ndry e. Ary izay izao dia tena mifakahala tanteraka mihitsy. Fa mba iza nefa izany e? Fantatry ndry tsara izy e. Briska kia. Ary sao dia mba izany tokoa aza mampatonga lamy teny foana hoe mitandrema amin'iny Priska iny. Mody mba tsy fitiavana azy fotsiny. Mety ho izany fa mety ho zavatra hafa ihany koa. Avy dia tsory aloha ny resaka fa tsy vitako mihitsy tia miolakolaka ty rija. Zao ary ka ianao tsara e. 3 taona lasa izay a. Niaraka izay roa. Ary mifankatia fatratra mihitsy. Ry Priska moa dia zanak'olona manan-katao be. Tena tsisy izay nahoana azy mihitsy sady izy koa vavy-tokana raha teo. No fatany ray aman-dreny anefa fa izaho miaraka taminy a. Dia nirarandro zareo izy tsy araka amiko intsony fa hoe mainty voadirana hono a sady tsy mpanefefa mitovy amin'ny zareo. Izany. Dia izay nefany a mbola niaraka ny afina teny ihany. Ndray andro anefa dia mifanaraka izay roa fa tsy dia natrano noho izy fa hoe atorany amiko. Dia tamin'io andro io nefa no nisy olona nanafika taony ray aman-dreniny ary maty tamin'izay dia avy eo izany no mentsiny hoe izaho hono naniraka olona nafika tany dia nitoriany a. Dia efa niditra ny maizana nandritra ny 2 volana no hita fa olona fa mihitsy ny tompona andraikitra tamin'io. Dia afaka moa izany noho ny avy eo ary izy kosa tsy mba nifonana mba hoe niresaka tamiko fa mbola nieviny ihany no nitazominy hatramin'izao e. Ay ve tena nisy tantara lava be ohatr' izany teo aminareo e? Dia za mihitsiny e. Efa nisy fotoana zany izy namoaka video tamin'ny Facebook fa hoe leo amin'ny fiainana hono izy e. Ny olona nitiaviny ihany hono navita namono ny ray aman-dreniny e. Dia hoe tena tsy zakany intsony hono miaina fa hamono teny izy. Dia tena nalaza be izany video izany tamin'izany fotoana. Dia nakahalana daholo moa ny olonako. Tena enjana be izany tantarany ainareo roa izany a. Fa nazana tsy izany aloha tena nampalahelo kosa izy e. Ekeko hoe tena nampalahelo. Fa mamafy koa aneky iny nampitondrana anahy. Marina aloha izany. Mety izy ndry eo amin'ny toerako. Fa izany aloha eo ihany fa ahoana amin'izay ilay valy teny e. Raha tsy tiako ingendry tena tsy nitantaran'izany zava-nisy rehetra izany e. Eno ay, aleo amin'ny latsinainy ary omeko valiny ianao e.
nanahoana hono ny dita fa tao miramira ny endrika eriny e zany zandriko izany nahafinaritra ka nahafinaritra tsara kosa kizaniko dia miaraka izany ndrisy ilay hoe riza amin'izao ka niaraka ane izay teo fa tsy hoe akory samy nandeha lanan-kafa e aza modikisy eo kindria zaka n'le rita avy endry isa ahoana e zaka mive moa tsy ho zaka mifanina valiko azy fotsiny dia hoe aleo amin'ny latsinainy mba mampifila kely koa indraindray e sa ahoana ozy ndry marina kizaniko fa ahoana aloha reto vera roa vilia roa sotro roa zavatra roa avy reto e roa nanana vahiny any izany tezoko ty fa mody fanina fotsiny esy vahiny ahoana ary efa fantandriny hoe iza ny teo e ay kosa nahafinaritra kosako sady efa hitako hatramin'ny voalohany hoe pointure andry tsara ho ahy indra misehanay iny e Uno dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tantsamisehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra. Uno akaiky anao indrindra manampy anao an-trano. Inona re fikanjonoko any indriza rejiny e aleo aloha mieritreritra tsara ka hitako ny hevitra ie tena zay mihitsy ny deha ho ataoko e aleo fa le numéro tsy miasa amiko iny no ampiasaiko dia ariko avy eo rehefa vita amin'ny mission e J'ai un message pour toi. misy mandefa mesasy zany amin'ity andro efa amaraika ambe folo alina allo aloha jerena bonsoir riza malalako miala tsy indrindra raha manelingelinanao amin'izao andro alina zao ny tena marina tsy mety mahita tory a fa mieritreritra an'ireny fiarahantsika reny foana ary satroko ahitanao foana riza mila miona aminao aho zao dia zao fa tsy zakako tsony zany mahazo ato zany manome fotoananao a afaka oraray eny ampianarantsika eo am-bavahady rindra ihany tsy anaty numero ty fa azokoko falobaty ny telefonako tena rindra kay ty zany zany afaliko marina e aleo aloha no metimety tsara mihitsy ary zany na dia efa alina ihany aza ny andro a tena tsy napoziko romantika kely ohatr'izao indrindra io marina mihetsika lara riza io ny endry fa namaly avy hatrany ry Priska ary aleo aloha ajanona ety alavidavitra ety ny tomobilina fa sao dia fantany eo ny tetika zay sady takotakona tsy misy jiro sady be tomobilina mipetraka eto ndry ry Priska no mijoro fa efa ho avy izay ny azandria iny eny fa misy tomobilina tamy sady mijanona mivonona tsara amin'izay ndry ry Priska fa segondra sisa isaina ary dia tena tsy mivazovazo mihitsy tokoa rindra fa efa io mijoro io izy ary aleo tapenako avy ateriana ty mihitsy ny masony fa mody tsy mijery mihitsy izy zany izy ary aho fantatry tsara raha ianao e arto Priska ina taza ilay tsy valary ty a ie za mihitsy ty
Za mihitsy sy manoloana anao ty ry Andre Matorijo. Zao ny alehany rehefa tsy mahay mipetraka ka. Tsy vanina ianao e. Kay, tena tsy vanina. Efa fantatro ry ty zany a. Ary ataovy amin'izay mivavaka farany fa tapitra eto ny andro ny lary Riza malalako a. Ary aleo hitsangana navitra aina fa tena lasa daly ty vehivavy ty a. Hitsaingana ho aiza nefe. Mbola miseho mafiana ihany ty. Aleo tonga dia ho tsatsatoako amin'ity antsy ty amin'izay tapitra malaky any ny ainy ty. Ino tatazo? Ary mbola tsy ho dia angaka indririndra. Sa miandry olona? Ie, miandry za io. Mpiara-mianatra aminy nefa ohatrany efa hitako lasa daholo. Zany. Mazotoara aloha ndry fa lasa zany e. Tena zao vao tsapako fa tena vehivavy hafahafa zany ty Priska ty. Ary tsy nianatra ary ve zany Riza fa toa tsy hitatra amin'izao e. Nefa raha ny resaka hifarany tamin'ny alina dia hoe rehefa mirava amin'ny fotoana sady ateriny a. Andraso hoe atsoko. Votre correspondant est injoignable ou a éteint son téléphone mobile. Toa tsy tratranjoko azy ty iziko. Tsy azoko zany ataony Riza zany ka. Fa inona ary izao mampitangorona ny olona eto izao e? Sady tena ampiasana mihitsy izy izany. Ndraso hoe Andriamanitro, falozina rety e. Tena potika avokoa ny zavatra nareko tanatin'ny taona maro. Tompo, fa dia iza loatra reny nahafandoza ohatr'izao e. Zany zavatranga tao amin'ny orinasako monsieur l'inspecteur. Enjana tokoa aloha zany e. Fa misy ve olona mety hainao na fandozy? Hatreto aloha tsy misy mazava fa eritreretiko fotsiny hoe olona tsy mankasitraka fiarahako amin'ilay olo tiako angambana. Na vanina izao loha izao. Satria nisy soratra ngeza be mivandravandra teo amin'ny rindrin'ny biraoko hoe atsahara ohatreo fanatalana ny Eriky. Bon, eny e, vita ary ny anjaranao fa mahazo mandeha anao matamirana. Brigade, chef, ampandrosoy aty le monsieur Eriky. Moray. Mahazaho toerana ianao raha misia. Misaotra tompoko. Inona no ifandraisanao mademoiselle Mirana? Olo tiako izy tompoko ary vao tsy ela akory izay no niaraka. Ary iza indray ary niaraka taminao talohan'ny rahanareo zao e. Inona kay tompoko no hidiranao amin'izany? Vie privée ako nge zany monsieur l'inspecteur e. Fa antanina napetrako aminao dia valo no ilaiko fa tsy zany e. Fa tsy zany no andeha antaninao eo. Tena tsy azoko mihitsy koza. Efa ela zany no nisaraka. Dia any Tomasina any izy mipetraka ary efa manambady izy tompoko. Aye, ka iza zany ny olona inareo mety havanana ny solozy zao ka? Hatreto aloha tompoko dia mbola tsy misy mihitsy. Bon, ka zao e, mahazo mandeha ary ianao. Ary aza miala teto atoerana mihitsy aloha mandra-pahitany ty raha ty milamina tsara. Fa mety mbola ho antsony ihany koa nareo e. Ien tompoko. Andao ary. Ary mivohana izy an-trano izany e. Ary fangatsy ny asy Mirana androany fa toa io koa ny tomobilany. Oay, hay ve misy vahiny tsika e? Bonjour Indra. Bonjour monsieur Eric. Ary fa maninona kindry ry Mirana?
Mafekia. Tena mafy mahazo anazy. Fa ahoana e? Mitony aloha indri dia miresah mazava tsara. Potika ke fiainako rindra. Alefa ho azavaiko ny zavatra nitranga rindra. Mahazo toerana aloha ianao. Hitanao? Mahazo toerana anao monsieur Rika. Misaotra tompoko. Namerina ny asanao satria misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka aminao. Amieno anao monsieur l'inspecteur. Ta izy ianao ny alahady lasa teo. Tao an-trano foana tompoko. Manana porofo an'izany ary ve ianao e? Fa ahoana ry inspecteur? Hafahafa ngeza ny fanontanianao zany. Alio fotsiny fanontaniako monsieur Rika. Tadio fa ny fomba famalinao dia fa ampangananao. Tena tsy azoko mihitsy ny tianao ambara monsieur l'inspecteur. Omeo amin'ny porofo fa tao an-tranonao tokoa ianao tamin'io fotoana io e. Tsy hitako tompoko izay porofo omeko anao satria nipetra-drery nge zahay e. Fa ay moa niresaka tamin'ny olo tiako tamin'ny alalan'ny Facebook talohan'ny atory ary mbola tsisy voafafa zany afatra ny fampizarana tamin'izany. Ay ka omeo aty hoe jereko zany. Ay andraso ary. Ty tompoko hatreto le izy. Aleo hoe jereko. Araka amin'ny voalaza eto dia tamin'ny 12 alina nareo no natory. Eny tompoko. Taiza ianao tao arin'izay. Efa nilazaiko teo tompoko fa natory tao an-trano Mbola tsy ilaza ihany zany ianao. Tsy fitsamy velivelo ny marina e. Fa rehefa avy niresaka nareo dia nindrasana ao atory izy dia iny ianao no nivoaka ny trano. Ary namonjy avy hatrany teny amin'ny toeram-piasan'ny mademoiselle Mirana ka noravarafainao zany toeran'izany satria manan-karena noho ianao ny olo tianao. Zany hoe no fialonana no antony nanaovanao izao asa ratsinao izao. Ary ianao ihany koa no nanoratra an'ilay hoe ahatsara hatreo ny fanadalana ny Erika. Alaviko zany tompoko. Aleo angamba tsy teny intsony fa ny avokako no aleo hiresaka aminao. Ay. Ok, eny ary monsieur Erika. Mahazo mandeha ianao fa tadio. Fa raha miala eto an-toerana ianao anatin'izao toedrara izao dia mamatotra anao avy hatrany zany. Sy veloma ianao e. Fa iny aloha ihany e. Fa ty zazalahy tsy hita ty koa zao mbola raharaha hafa koko. Iza moa le anarany teo. Hoe raha Andriamana tena ritsa. Mahafatifaty ane zany raha lehilahy e. Aleo aloha roako kely misy na dia sary fotsiny azy reto ka. Mbola aiza nefa nanaovako atena ry Kalamirana. Toy izy ihany ny amolana. Tsisy olona eritreritra mihitsy hoe vehivavy kely mpianatra ohatr'izao no dia havita an'ireny crime be ireny. Tena hoana loatra e. Tena mampalahelo kia. Tena lozany rita veky itsika. Tena hafahafa mihitsy aky izao zava-mitango izao. Na dia voalaza aza fa accident nahazo azy. Sady mampalahelo ny endrehatra ny fiara dia hoe iny avoino izany nitarika amin'ny fahafatesany. Amin'io tsy azo koa inona izany natao an-tany amin'ny toerana tsy misy olona singazana be tany. Tena niady mafy ilay malalako marina. Tady eritreritra ratsy tia Kalarindry ty. Fangakinareo miaraka. Vosaika nome valiteny azy mihitsy tamin'ny latsinainy fa iny izy tonga iny e. Ndry tena mampalahelo akindry izany ririndrako. Mahereza kia.
maheresaka irindra. Tena mafy ankizy ao manjo antsika zao a. Vao tamin'ny alatsinainy ny orina sandriny nisy namotika dia zao koa ny olo tiako maty. Asa kira fifandry finjavatra fa to andro ray ihany trangazo ao fahavazantsika izao ka indraindray aho lasa ny saiko hoe sao dia mba olona ray aza nahafanina n'izao loso izao e. Tena nazaha koa aza neky ka mieritreritra ohatrandry e. Hafahafa neky ireny fomba nahafaty an'rijo ireny e. Sao aty nanenina mihitsy ny tsy namezako azy valony mahafapo tamin'izay niaraka farany. Misy olona ao an-tokotany ao izany. Aleo fa hojereko akia. Ay ve ianao ny tato e? Eny kery malala koa. Mandro soa ary. Nanahoana ny tany am-polisy tany? Ay ve monsieur Eric e? Manahoana ianao rindra? Petra aloha ary dia tantarao izay zava-mitranga tany fa toa ohatran'ny kivikivy be izany anie ianao e. Tena kivy mihitsy aho e. Fa nanahoana tokoa e? Zany ndray ngery zareo no eritreretin'ny zareo hoe nahavanina ny loza iny e. Tena tezitra mahafa dia naleoko nataoko hoe ny avokako naleo resaka aminareo. Zany ve? Zany e. Tena tsy hitako nge hoe ohatran'ny ahoana ny fomba fiasan'ny zalareo fa raha ohatran'izao tena tsy rary mihitsy. Sa nareo miravavy mieritreritra ohatran'ny zareo koa? Kosa e. Tena tsy mba nandalo ny saiko velively aloha izany e. Asaka. Asa nareo raha ohatrana fa misy olona raha izay ihany ahiahiko nefa mety tsy mitombina ihany ilay izy. Izak'izany rindra. Iza tokoa? Tena tsy haiko aloha reto fa ohatrany tsy matokitoky any amin'ny Priska iny aka. Fa izaki ity Priska? Le sipa miara-mianatra aminay iny e. Le lava volo be iny. Tsy tadidindry ve le tany maty anay nijerendry iny e? Ay ve. Fa ahoana kely mahatonga andry miteny an'izany a? Fahitako aza nge ohatra mba vehivavy mahafinaritra ihany e. Fa inona tokoa izany rindra mahatonga anao miteny an'izany e? Ka tamin'izay sy rija niaraka tamin'ny sabotsy any e dia nisy zavatra notantarainy anahy momba ny Priska iny e. Andraso ne tantaraiko anareo e. Tantara tokoa e. Dia izay ho no zava-nitranga teo amin'izy roa. Ary mba enjana indray aky izany a. Nefa inona moa izany ny idirako amin'ilay resaka aky? Raha tsy hoe nga tena marina ny eritreritra mirana. Manam-pitiavana anahy mihitsy Priska fa tsy nandalo ny saiko velively hoe izy ny havita zavatra mahatsiravina ohatran'ireny. Fa ahoana ny tenenanao an'izany e? Sady na eo aza izany dia nga moa fataony hoe miaraka tsika sy ianao? Vao tamin'ny sabotsy any antsika ny tena mifanaiko hoe hiaraka e. Ka ny ratsy neky itsy kely lalana e. Nisy zavatra nitranga naharikiriko anazy zay nge tamin'iny andro ny maty sanareo iny e. Fa marikiriko ahoana? Asa raha tadidinareo le izy le nilaza fa narary tapoka iny ny tongony. Dia netiko tany amin'ny vestiaire izy dia napetrako. Avy eo dia lazainy fa tsy dia maninona intsony olo le tongony fa raha ndray avy eo nandeha naka ny poketrany fa adiny tany amin'ny toeran-tany ony. Dia inona ozy nareo no hitako no niverina avy any? Toizo e. Efa izy miboridana tanteraka ny teo alohako sady niantsy ahy zany izy no nitory fitiavana tamiko hoe asa nazy nareo. Andriamanitro. Tena loza koa izany. Fa maninona nefa izany izao vao tantarainao e. Ka za ve moa nanana heritreritra hoe somary misy areti-tsaina kely ohatran'izany izy iny e. Sady nialatsiny tamiko nge izy avy eo dia hoe tena tsy fananiny zany ireny e. Fa ohatrany hoe niasa be hono zany ny sainy dia za koa tsy naninona. Tena mba grave koa izany zavatra nitranga teo aminareo izany ka. Mariny. Fa afaka ataontsika pirofana e izany zavatra tantarainareo izany ry Erika sy Rindry. Ok, misaotra anareo aloha ny tantara izany zavatra rehetra izany na dia tsy mbola misy pirofo mifaingana aza. Fa eny e, azo lazana hoe tena manampy be dia be amin'ny asanay izany. Misaotra indrindra monsieur l'inspecteur. Brigade.
Zao dia zao sika dia makeny amin'ny finanan'ny ramatokely priska e. Voray. Sao dia mba afaka manaraka anao any zay monsieur l'inspecteur? Asanay no atao amin'ny monsieur Erika ka aleo ngamba ny anareo tsy manaraka anay ihany fa modia. Ay. Ok. Aleo za ry izy roa vavy anaraka moramora andry zareo reny fa nareo mandehana mody aleo zay. Ndanonareo raha hiaraka any fa za aleo ody sady mbola andro sakafo. Oay, azafady bebe fa voadonako ianao Maninona ray anaka? Ay, zany ny tedi-dratsy ataon'reto. Miomana indray ary fa tsisy ho azon'ny polisy zany eo e. Aleo ajanony ity alavidavitra ity ny tomobile dia amin'izay tsisy matsikaritsika sa ahoana? Mety mihitsy izay ka. Ary ohatrany tsisy olona mihitsy any atao an'ity trano ity zany e. Efa nandondona ela ihany teto tsika fa to tsisy mamaly sady mangina be. Aleo fa potsihana avy hatrany ity vavahady ity. Zay. Ndanonareo avy dia manodidina ny trano fa za napitsoka an'ity varavaranty. Moray! Ary aleo aloha karakarainaingana ny sakafo fa ny olana ty efa hisavako. Efa hisava tokoa ny olana e. Riska. Indriva zany e. Endry tia. Sandrindry ty. Za ve moa enarana tsindrin-tsindrina kely? Mivoatandrira mafy be. Aleo hijery telefona dia atsoina malaky mirana. Telefona ve nijerendry ao anaty poketra ao e. Efa ty amboko ty zany rikala rindra. Vandry e, tsy matahotra an'Andriamanitra. Marina daholo mihitsy zavatra notantaraindrizana reny. Manginy io vavy io e. Tapenako avy hatrany amin'ity lamby ity mivava mipetsipetsiny ity. Zay. Ary aleo fa torana amin'izay koa ny tanany sy ny tongony. Ary dia tena manana tokoa le zazavavy iny. Mety ato angamba ny hevitra fatorindry. Andraso alosikafana hoe. Ary tena mafy tokoa izy zany. Tena tsy mety amin'ny faty. Aleo apokako amin'ity pasty indray aloha e. Zay kosa mifamofoka. Andriamanitro. Tena rakotra sara amin'ny monsieur Erika ny efitrano. Hatreny amin'ny plafond. Eny amin'ny rindrina katreny am-pandriana. Tsy salasalana fa tena porofo mifaingana be zao ka. Fa mba lasa izary le vehivavy. Monsieur l'inspecteur? Monsieur l'inspecteur? Na eny feo ambasy za teo dia niditra avy hatrany fa misy inona fa monsieur Erika. Efa nyteny anareo nge za hoe aza manaraka ty ho fa vao maika manasaritra ny asanay zany e. Loza marina. Fa inona daholo reto sarinao ato amin'ity efitrano ity ry Erika? Zao tokoa ny zava-misy aty ry izy roa. Fa loza zao dia tsy tratrato le kiala kely. Ary dia tena efa galy fantsy be mihitsy izy zany fa tsy araka ny mahavehivavy kely azy a. Ary sao sanatria efa ny an-trano any amin'ny rindrany ary iny. Zay koa. Brigadier. Chef. Aleo ny sasany aminareo mijanona eto fa izy tela aleo hiaraka aminay ho any an-trano mademoiselle Mirana e. Vory. Efa akaiko tonga antsika ary zareo ka aleo ngamba ny anareo mijanona ity velany ity fa so anahirana. Dia raha maninona zandriko inspecteur? Eno ary inspecteur. Asa matahotra nareo fa asako io e. Fa miangavy anareo mba anaraka an'izay teniko izay e. Zay ny anjarandririndra. Atao velomatra koa ny tany fa vita amin'ny fiainandrindra. Aza mihetsika e. Baso tsara fahany ty amiko ty ramatokely priska. Tsy misangy aminao afa apetrao iny atsiny an-tananao iny. Manatony eo koa ianao fa vitaiko ny amin'ity a. Miangavy anao ary priska. Atsatoko ty antsy ty a. Ino ny andrindrindra? Ay! Maty an-tanako.
io zalafatory fa inona indray le pobasy teo monsieur l'inspecteur fa inona la minonareo fa efa tsika ny olon-dratsy Rindry tsy nanena vekindry re efa vako ny fatorandry e za Sotra betsaka kia Erika dia mbola tsy tsapany lahy any fitiavako an'lahy e Kalamirana efa mipitehako le ritsy efa mifinoko efa inona tsy nataoko dia mbola tsy tilina foana ve zahay e Kalabakolo koa azy efa mifinoko fa saika haniry an'lahy Laingako daholo re zany e Ay fa tiako foana ho ahy e lahy Erika zay ry zareo fa miny kosa fa milamina daholo ngamba zay ny zavadrehetra fa eto a dia mamerina fialantsiny lehibe aminao monsieur Erika tamin'ireny niaiko anao reny e tsy manino zany monsieur l'inspecteur fa ao anatin'ny asanareo daholo nge zany e zaho azy izy tia mibaboka ny heloka tsy ny ampangana azy akory vao mainka nanamora ny asanay koa zany e dia tena nahagaga tokoa ireo fomba nahafaty amin'ny madame Bakolo reny na za koa zany mba gaga mihitsy e nisy fotoana norahona amin'ny madame Bakolo anie tamin'izay za vao tonga kely teto zay e gaga fa ohatran'ny hoe fotoana vitsy taoriana an'iny dia maty madame Bakolo fa dia tena pitsikelo sy mpianondrasak'olona gaiko vavy be anie zany le prisikara nataoko ny dinika e afaka miaina fitiavana milamina amin'izay zany nareo roa keliko marina mihitsy zany aleo aloha omeko bizo mamy be mihitsy tia malalako tia ka ay lahy koa dia efa tsy mianatra mihitsy ka inona moa ny amenatra Tsy koa e lahy Erika wa mangina ary gaiko vavy natolotra malay misaraka groupe ho anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe gaiko vavy nosoratany Salohim-Bolatiny novelomin'ny Sylvia Santatra Saloy Tovy Gaël Veroanitra ary Mahenina nandray fiosonana totosa Tovy Andriambololona studio ny prod gaiko vavy Uno fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA